Ampiakatra voalohan'ny stock-n'entana izay a hiatrehana ny tsena Paka sy ny 26 juin sao sanatria mantsy hoe hiakatra na tsy hisy mihitsy ny lamba ozaira dia nampitombo ny stockage na lamba ozaira. Kapa aloha zao raha hoe midy ny lalana dia izy mbola misy foana satria izy viteto iny viteto daholo fa produit na farana fa produit mbola betsaka. Raha ny teneniny any amin'ny usine aloha mbola maharitraritra moa mety maharitra any amin'ny mbolana na fito. Stock aloha mbola betsaka fa mety hoe ny kilalao médecin ohatr'izany tsisy arrivage fa stock mbola betsabetsaka. Misy arrivage ray tara zany ilay izy ny tena marina. Tokony hoe misy alohan'ny juin tsy maintsy mahatonga entana ray dia izany zao raha te daholo ny mety rehetrarehetra. Dia ambina entana sisa ny amidy fa ny arrivage aloha tsisy fa izay manana dia mivarotra moa izay tsy manana dia ny entanay mois d'octobre zao ny tonga tamin'ny janvier teo dia tsisy tsony raha tsy vita amin'izay ilay coronavirus. Araka ny fanazavana nomen'ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mifindra amin'ny alalan'ny entana ny coronavirus fa amin'ny pitijora. Mety hipetaka amin'ny faritra mando amin'ny vatana ihany koa ity virus ity. Noho izany dia misy ny fepetra noraisina mahakasika ireo sambo rehetra miditra ny serana sambo malagasy. Ny fidiran'ny sambo eny anivon'ny seranana dia miankina amin'ny toe-pahasalaman'ny mpandeha sy ny zotra nolalovan'izy ireo. Tsy lié zany amin'ny resaka marchandise ny na hoe avy aiza ilay izy fa miankina be da be amin'ny situation sanitaire à bord. Marihana fa araka le teniko teo zany dia étude au cas par cas zany no ataontsika. Zany hoe misy évaluation au cas par cas fa tsy resaka généralisation zany. Ka arakaraka le situation sanitaire n'le sambo anankiray no ahafahana zany manapa-kevitra na raisiny izy na tsy ho raisiny. Ho fampiarana ireo fepetra ireo ohatra dia sambo miisa roa izay mitondra mpizahatany no efa naverina ka tsy navela hitehaka akory ny sisy tanin'i Madagasikara. Misy sambo anankiroa zany zao nefa no refusena croisière daholo moa ireo zany dia tany Nosy-Be sy tao Fort Dauphin zany. Ny antony dia satria rehefa nijerena zany ny historique ny voyage ray dia nijerena ihany koa le nijerena amin'ny antsipriny momba amin'ny passager dia hita fa misy reo zany olona izay hoe tany amin'le pays touché ka talohan'ny natongavan'ny zareo taty zany tonga dia efa notifiena zareo hoe tsy afaka mandray azy.